Naharitra telopolo kosa ireo nandray anjara tao anatin'ilay fiofanana tafiditra ao anatin'ilay tetik'asa pacte vakin'ny novatsin'ny vondrona Europeanina vola ny fitsirihana ny ambangovangon'ny fifidianana izay no nobanjen'izy ireo tao anatin'izay fiofanana izay. Naharitra 3 andro ny fiofanana momba ny fitsirihana ny fizotry ny fifidianana tafiditra ao anatin'ny tetik'asa pacte na ny projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections à Madagascar. Ny vondrona Europeana no isan'ny mamatsy vola amin'ity tetik'asa pacte ity izay mitetina roa tapitrisa €100. Tsy ny fampiofanana ireo fiarahamonim-pirenena izay manara-maso manokana ny fifidianana ihany anefa ny tafiditra ao anatin'izany famatsim-bola izany, fa misy ihany koa ny fanentanana samihafa ny olo-pirenena hampiatra ny zony amin'ny fifidianana. Tanjona voalohany dia ny hanatsarana fomba fiasan'ny zareo tao amin'ny premier tour ny fiodinana voalohany fifidianana filoham-pirenena dia hita hoe nisy lesoka nisy zavatra tsara ihany koa nefa azo niraisana. Ny zavatra tsara zany dia hiatrika ny deuxième tour ary ny lesoka kosa dia ho arenina hoe inona ny zavatra inona ny solution entina hiatrika ny deuxième tour. Zay zany tena tanjona voalohany indrindra nampisy an'ity atelier ity. Ny momba ny méthodologie bridge ampiofanana manokana ireo fiarahamonim-pirenena miisa roa izay nandray anjara tamin'ny fampiofanana momba ny fanaraha-maso ny fifidianana nandritra izay 3 andro izay. Nisy arak'izany ny sertifika izay nozaraina tamin'ireo mpandray anjara miisa 30 ka ny fiofanana azon'izy ireo no ampiarina indray ho amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana.